Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Indro lay mpanompo mahatoky sy endry nagnankinan'ny tompo ny ankohonany. Fa le magnano mbala tsaratsika jiaby zay mpankafy mpanaraka tsy tapaka ny tionja-peon'ny radio Fagniry amin'izao fotoagna izao ty. Araben koa tsika jiaby tratran'ity fety zay ankalazain'ny eglizy, ankalazagna an'ny Masinda Josefa, ankalazagna an'ny Masinda Josefa vadin'ny Masiny Maria Virginy. Ke am'izao andro fankalazagna an'ny Masinda Josefa zao ry kristiany avagna dia miresa fo atsika ivavaka ho an'ny eglizy mba hitsofin'Andriamanitra rano ny fitorignan'ny finoana eran-tany ary mangata ho an'izao tontolo izao agnavoazan'Andriamanitra azy amin'ny herin'ny finoany. Masinda Josefa no ankalazaintsika ile fatrapagnaja ny fanginana, ile nagniky ho repiteza an'ny Jesoa zanak'Andriamanitra. Am'izao fankalazagna lehibe zao omezan'ny eglizy tenin'Andriamanitra atsika ho dinigny sy ho fakafakegny. Ke ndao hitandregnesantsika ireo tenin'Andriamanitra arosin'ny eglizy ho antsika zegny arahiny fampianaran'ny Monseigneur Marc Benjamin Ramarson archevêque atsika izegny. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, boky faharoan'ny Samuela. Tamin'izany andro zany dia tonga tamin'ny Natana ny tenin'ny tompo nanao hoe: mandehana lazao amin'ny mpanomboko amin'ny Davida hoe izao milazain'ny tompo, rehefa tapitra ny andronao ka mandry amin'ny razanao ianao dia hatsangako ny taranakao manaraka anao izay aloaky ny kibonao ary ho hamafisiko ny fanjakany. Izy no hanorina trano ho an'ny anarako ary ho hamafisiko ho mandrakizay ny seza fiandrianan'ny fanjakany. Ho toy ny iray ho azy aho ary izy dia ho toy ny zanaka ho ahy. Fa ho azo antoka ny faharetan'ny tranonao sy ny fanjakanao eo anatrehako mandrakizay ary hiorina mandrakizay ny seza fiandriananao. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Yana mandakiza,
Vakteny masina faharoa taratasy voalohany masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinty. Ry kristianina havana, tsy tiako tsy ho fantatrareo fa tamban'ny raona ny razantsika rehetra, namaky ny ranomasina izy rehetra, ary natao batemy tamin'ny Moizy tao amin'ny raona sy ny ranomasina izy rehetra. Hanara-panahy iray ihany no nohan'ny rehetra, ary fisotro ara-panahy iray ihany no nosotroin'izy rehetra, satria nisotro tamin'ny vatolampy ara-panahy izay nanaraka azy izy reo, ary i Kristy izany vatolampy izany. Tsy sitrak'Andriamanitra anefa ny ankabeazan'izy reny, fa lambambary tany anefitra. Ary izany zavatra izany dia tonga mba ho anatra ho antsika, mba tsy hitsiririritra ny ratsy isika toy ny nitsiriritany reny. Ary oka ianareo tsy monjomonjo tahaka ny sasany tamin'ireny, ka maty ny anjely mpandringana izy ireny. Nozoiny zany rehetra izany izy ireny mba ho anatry ny sasany, ary nosoratana izany mba ho fananarana antsika tratrin'izao andro farany izao. Koa oka ary izay manao ny tenany ho mijoro tsara tandrina sao lavo. Izany ary ny tenin'ny Tompo,
isaorana ny Andriamanitra. Niteninao itomboa no fariloko nilalanao riraya no tiako ale Niteninao itomboa no fariloko nilalanao riraya no tiako ale Nasha tani ale Izao mandeha anarakanao tsy naibe indalana fahanarakanao tompoko tsy naibe indalana fahanarakanao tompoko. Evanjely masina nosoratan'ny Masinda Matio ao amin'ny toko voalohany. I Jakoba niteraka an'i Josefa vadin'i Maria izay niteraka an'i Jesoa ilay atao hoe Kristy, ary toy izao no nahateran'i Kristy. I Maria reniny dia efa fofombadin'i Josefa, fa raha mbola tsy niray an-tragno izy ireo dia hita fa nananganaka avy tamin'ny fanahy masiny izy. Ary Josefa vadiny, noho izy lehilahy mariny sady tsy te hagnala baraka azy, dia nikasa ametraka azy manginginy. Nefa raha mbola nieritreritra izany izy, indro nisanjelin'ny Tompo niseho taminy tamin'ny nofy, ka nanao hoe, ery Josefa zanaky Davida, aza matahotra ampakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masiny, ary teraka zazalahy izy, ka ny agnarany ataonao hoe Jesoa. Fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Ary rehefa natsiaro tamin'ny torimaso Josefa, dia nanao araka izay nandidiany anjelin'ny Tompo azy. Masina ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, efa andro maromaro zay no nanomboasika an'izao vanim-potoana lehibe ny karema izao, iomanasika amin'ny fankalazana ny Paka, izany hoe raha miara-maty amin'ny Kristy amin'ny fahotantsika dia hiara-tsangana aminy, izany hoe miaraka amin'ny Kristy mamakivaky nyity vanim-potoanany karema ity, hibebaka hiala amin'ny fiainana sy zarizary ka hiaraka aminy hiditra amin'ny fiainam-baovao amin'izao Paka 2024 izao, amin'izao hidirantsika fiomanantsika amin'ny kongresy eukaristika ka ametrahantsika ny eukaristy ho loharano sy fototra ny fiainantsika ka hahatongatsika ho génération mpanorona tokoa, ho taranaka mpanorona, hahatongatsika ho EOV Église olona velona manorona Église olon'Andriamanitra, ka amin'izany vanim-potoana lehibe hidirantsika amin'ny Paka izany, amin'ny alalan'izao karema izao no anoloran'ny Église an'ity andro lehibe ity dia ny 20 Marsa izay ankalazana manetriketrika an'ny masinday Josefa vadiny masiny Marie Virginy. Maro no zavatra azo asongadina amin'izany fankalazana izany, ary ireo tenin'Andriamanitra arosiny Église amin'izao fankalazana izao dia manampy isika tokoa andray any masinday Josefa ho modely eo am-panomanana ny fankalazana ny Paka, amin'izany hoe hidirasika amin'ny fiainam-baovao ka hahatonga sika ho taranaka mpanorona, izay tokoa i masinday Josefa raha fitinina mpanorona izy, ary izy no raim-pitaizan'i Jesoa, marina i Jesoa no mitondra sika amin'ny fiainam-baovao, fa
i masinday Josefa amin'ny maray-pitaiza azy dia manampy asika ary izy hoe ahoana no ahatonga asika ho taranaka mpanorona hoe ve modely ho antsika amin'izany i masinday Josefa raha tiasika hoe ve eglizy olona velona tokoa isika ary dia araka ny voalazako teo ny vakiteny ny arosiny eglizy na ny vakiteny voalohany boky faharoan'ny Samoely zay manambara fa omen'Andriamanitra fiketran'ny Davida rainy izy zany hoe isika dia omanin'Andriamanitra tokoa ho taranaka mpanorona an'izay tontolo iainana ampisy fivelarana ansika amin'ny mahaolona manontolo asika tontolo mpiainana vaovao anjakan'ny rariny sy ny hisiny ikasasika ny soiombonana ary ametrahasika an'izay tontolo mpinoana ahitasika ny fivelarana ao amin'Andriamanitra ka hatonga asika ho vavolombelona tahaka ny masinday Josefa. Marina i masinday Josefa sy mba ahitasika teny ao amin'ny evanjely kanefa araka ny lazaiko teo afasika mandray azy ho modely araka ny tenin'Andriamanitra na ny taratasy faharoa ny masinday Paoly dia ahitasika an'izay toe-panana nanany masinday Josefa zay nanantena izy na de sy tokony antenaina aza. Maro ny zavatra ny fomafao tamin'ny fiainan'ny masinday Josefa nefa natoky an'Andriamanitra izy olo-pinoana tokoa i masinday Josefa ka ao anatin'izay no nentiny nandavorarian'ny fiainany ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana no nentiny nanatanteraka ny sitrak'Andriamanitra ary de zay no antranteriny ny evanjely dia nitantarany ny fankatoavany nan'izay sitrak'Andriamanitra izay nanao araka izay nandidian'ny anjely azy i masinday Josefa. Ka araka ny voalazako teo am-pendohana dia tiako iaho anararoatra an'izao fankalazana manetriketrika izao ametraka fotom-pampianarana mikasika ny masinday Josefa anampy asika ho tonga ho EOV eglizy olona velona ka anorina ETA eglizy tranon'Andriamanitra ahatonga asika ho mpanorona tontolo iainana, tontolo mpiainana, tontolo mpinoana zay ampivelatra ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra. Ka zavatra anankitelo iaho dia ny voalohany masinday Josefa dia olony fiainakaviana raha izy marina sarotra ny zavatra nietrehany kanefa rehefa nasapa izy fa izay tokoa ny sitrak'Andriamanitra dia raim-pianakaviana tena nanabe namelona ary niay ny fianakaviana masina tao Nazareta tokoa i masinday Josefa amin'ny alalan'ny asa. Izay zany no fotom-pampianarana voalohany amin'ny alalan'ny asa no nanatanterahan'ny masinday Josefa ny vocation maray-pianakaviana ka afatra ho asika raha tena hoe ho ray-pianakaviana EOV tokoa isika dia oka amin'ny alalan'ny asa, amin'ny alalan'ny famelomana an'ireo zanasika ny fianakaviasika. Marina ilaza isika hoe te hiasa tokoa izahay, marina izay sarotra ny fahitana ny asa amin'izao fa na izany aza sy mahazo mipetrapetra-posiny fa tsy maintsy miezaka mamelona ny fianakaviasika raha tena ray-pianakaviana isika dia ny adidisika voalohany dia ny mamelona ny fianakaviasika sy mahazo petrapetra-posiny sika fa sy maintsy mikasaka zay fomba hoentina amelomana an'izay ary dia hoentisika eo anivony eglizy kely zany, zay maha eglizy kely zay no maha modely ny fianakaviana masina tao Nazareta ka oka ho eglizy kely misy an'Andriamanitra tokoa amin'ny alalan'ny ny asa no entisika mamelona ny fianakaviana ary amin'ny alalan'ny asa no anamasinasika ny tenasika ary dia modely ho ansika i masinday Josefa amin'izany. Ary zay no natonga amin'ny 1er mai ho masinday Josefa ho mpiaro ny mpiasa. Ny fampianarana faharoa vokatrin'izay dia
olon'ny fiarahamonina i Masinday Josefa, izany hoe naneo eo anivon'ny fiarahamonina ny maha EOV azy Eglizy olona velona amin'ny alalan'ny fizoroana amin'ny fahamarinana. Lehilahy marina no niantsoana any Masinday Josefa. Lehilahy miasa izy, mpandrafitra, ary lehilahy marina, zany hoe am'mizoro tamin'ny fahamarinana araky ny averimberiny conférence épiscopale, averimberina matetika ny eveka, ny averina amintsika matetika dia mahantra olo marina izao andro sika izao, ny firenensika, ka manana modely isika dia i Masinday Josefa. Marina hoe aho sy be teny, sy ahitana teny maro ao amin'ny evanjely momba ny Masinday Josefa, fa ny tena misongadina dia araky ny resika tamin'ny evanjely teo, lehilahy marina izy, mila ny fahamarinana izao androsika izao, matoa mikrosofahana ny fiarahamonina sika, dia satria tsy manjaka soniny rariny sy ny hisiny, tsy manjaka ny marina. Raha tiasika ho taranaka mpanorina tokoa isika, raha tiasika ho EOV manorina Eglizy tranon'Andriamanitra isika, dia oka olo marina isika, ampanjaka ny fahamarinana, ampanjaka ny rariny sy ny hisiny, ka amin'izay irindra sy ilamina ny fiarahamonina sika. Ny fahatelo zay azo lazaina fa mampivondrona an'ireo toetra telo zay azo sika resina amin'ny fiainan'ny Masinday Josefa, araky ny lazaisika teo, olona miasa izy, raim-pianakaviana mamelona ny fianakaviana izy, ary olon'ny fiarahamonina izy, olona marina. Dia oka koa isika ho tahaka ny Masinday Josefa, olon'Andriamanitra, olona mivavaka, ary tena ny ainany misy ny hoe ny fianakaviana Eglizy kelin'Andriamanitra, dia ny nanabe ny fianakaviana izy, ny karakara ny fianakaviana izy tamin'ny alalan'ny vavaka. Olo-pinoana ho isika i Masinday Josefa, ary zay finoana zay tsy hoe finoana lavitra ny fiainana andavanandro, fa olo-pinoana zay nahay nampivondrona ny finoana sy ny fiainana andavanandro, nahay nampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro i Masinday Josefa. Olon'Andriamanitra izy, olo-pinoana izy, ka oka koa isika raha tiasika ho taranaka mpanorina tahaka azy isika, raha tiasika ho EOV isika, dia oka olon'Andriamanitra, zany hoe olona mivavaka, sy mivavaka akandrina nefa, fa vavaka mentefa amin'ny fiainana, mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Ry kristianina havana, aokary ararotsika zao fankalazana manetriketrika any Masinday Josefa izao, mba ahatonga sika koa ho raim-pianakaviana zay mamelona ny fianakaviana amin'ny alalan'ny asa, ka ho mpandrafitra sika, mandrafitra fiainana vaovao, olon'ny fiarahamonina, ka nampanjaka ny fahamarinana, lehilahy marina ny fiantsonan'ny Masinday Josefa, ka oka ahana rarotran'izao sika anaovao ny fiainasika amin'ny alalan'ny fampanjakana ny rariny sy ny hisiny, ka mba olo marina tokoa ny isika, ary dia engany mba olon'Andriamanitra tokoa isika. Ry Andriamanitra rainay io, ny finoana ny Masinday Josefa indrindra no iriny Eglizy ianaranay amin'izao andro fankalazana azy zao, ka ampio ary zahay mba olon'ny asa, olon'ny marina, ka ahatonganay ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro tahaka ny Masinday Josefa, ka ahatonganay ho taranaka mpanorina, ho génération de bâtisseurs, ary dia ho EOV tokoa izahay amin'izay Eglizy olona velona, ary dia anorina ETA, Eglizy tranon'Andriamanitra, ka ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Aoko tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen.
tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandry vaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandry vaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania.